Cuidado, cuidado, Rendan fa mifarana hatreo ny fanaovana fitaovana ny fitsarana ny fijabajabahana amin'ny asam-pitsarana ny fibekona ny fitsarana ho atao fitaovana politika. Faharoa ny lehiben'ny gouvernement amin'ny izy no mpampitanteraka ny fitsarana ka tokony handray andraikitra ny fanaraka amin'ireo fanatanterahana n'ireo fitsarana rehetra ireo izy ohatra ny mibaiko ny ramady handray an'ny radorabarilala ohatra. De manaraka an'izay zany zahay zany de tohona tanteraka amin'ny filazana fa zahay mpitsara de manao acte de déstabilisation zany. Sahala ny fanalambaranay zany ny fandraisanay an'izay satria ny zavatra hita zany efa mampiteny ny mercenaire politique ny fitondrana amin'izao fotoana izao samby milaza an'io acte de déstabilisation io. Manaraka an'izay zany ny acte rehetrarehetra zay ataonay amin'ny tontolo ty dia ho antombontsoan'ny firenena ho fanajana ny tany tandalana eto amin'ny tany sy ny firenena manontolo. Zay zany ny fanambarana. Cuidado, cuidado.